mpitondra moto na ny motara no afantarantsika azy misa enina no nampiakarina eto an-drenivohitra nampakarina eto an-drenivohitra avy any amin'ny distrik'ny Morondava avy any no ny fanaovana kolokolo nisy moa ny fipetragoavana izay niraisin'ny commande gendarmerie pirenena manoloana izay trangana kolokolo izay. Nisy fitaraina nandeha tao amin'ny radio zany a mikasika ny fomba fiasa motara ny gendarme mitondra moto zany manao ndreny fandamina ny amin'ny arabe lala pirenena reny efa nisy fepetra hainga dia hainga nidinanay tany toerana be manonga zany amin'ny faritry Menabe amin'ny distrik'ny Morondava ka natao ny fanadihadiana dia efa mandray ny fepetra zahay amin'izao fotoana izao sy izy rehetrarehetra fa misy ampahana amin'izy ireny mamerina matetika reny fomba sy ny ataon'ny mpitandro filaminana reny ka entitra dia entitra zahay aty amin'ny fikomandena fibepoana zany fandraisana fepetra efa aty Antananarivo zareo zao anaovana ny fanadihadiana ary andraisany fepetra ny atao mahakasika an'izay zavatra izay. Sy dia izy rehetra misy fofona telo ambin'ny folo zareo zany fa eo amin'ny fanadihadiana nataonay zany misy enina mpanao an'izay zavatra izay.